La 4G Patelma vous présente Nivava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolatra hoanao ny vaovao. Raha ny hafa avokoa ny valopolo isanjaton'ny tsena bazarikely Tomasina vokatry ny firetana nisy tany amin'ny toerana sabotsy alina teo. Firetana izay nahatra adiny 4 sy sasany rano fanazavana azo. Eo amin'ny laharana faha-efatra ny misy ny laharana vonjy-maika ny Madagasikara izay mahazo medaly sivy amin'izao fotoana izao. Ny antsipirizy izay entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena androany alahady anarivo ireo mpanao fitsiketsehana nidina an-dalambe manohitra ny gouvernemanta miaraka amin'ny Pekin efa herinandro fitony sesy izao izay fidinana an-dalambe izay nisy tany amin'ny toerana. Ny adidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia miandro fanapa-kevitra avy anivon'ny HCC ny mahakasika ireo toerana solombavambahoaka banga eny anivon'ny Tsimbazaza eny hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena mampiona Kodorson. Mbola ahitana toerana bangany eny anivony anteny miram-pirenena ankehitriny, maloana ny raharaha hitazonana ny solombavambahoaka sasany ka tsy ahafahany mandray ny asany. Isan'izany ohatra ny solombavambahoaka Rasolomampiona Nasy-Pirenena izay mbola voatazona any am-ponja hatramin'izao. Miandry ny fanapahan-kevitry ny HCC hoy ny filohany anteny miram-pirenena ny ahafahana mameno ny banga eny anivony ity androm-panjakana ity. Efa voafidy zao ny barahatany. Efa misy filohan'ny Assemblée nationale. Aty anjara ny présidentin'ny Assemblée nationale tanterako zany mandefa taratasy any amin'ny haute cour constitutionnelle mangataka azy milaza fa ilay toerana dia mbola tsy misy ny toetra mbola tsy tafapetraka eo ilay député lany tompo toerana araka ny depute-tsarana bokany tamin'ny fahaizay ka dia adidiko anjarako ary tena devoir zany ny mangataka amin'ny HCC hoe anambarana hoe iza marina no député mipetraka amin'ny toerana banga Fatotolon'ny fitaterana kosa indray dia tokony hajaina ny voarakitry ny boky nandraikitra raha tiana hoatsaraina ny sehatry ny fitaterana eto Madagasikara hoy ny ministry ny fitaterana ankoatr'izay ilaina ihany koa ny fisokafana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mampiona Kodorson. Isan'ny sehatra manana ny toerany manokana raha eo amin'ny lafin'ny sehatra asa ny fitaterana eto Madagasikara. Olana nefa ny fisian'ny goragora izay isan'ny tsy ahafahana mampivelatra izany. Ny fanajana ny voarakitry ny boky nandraikitra nataony tsirairay soni no tokony ho lahara-pahamehana ho fanatsarana ity sehatra ity raha ny fanazavana azo avy amin'ny ministry ny fitaterana. Izay olona rehetrarehetra miasa anatin'izany transport zany dia manana cahier de charge mazava be. Nefa rehefa tena deniantsika ilay izy dia betsaka amin'ireo miasa anatin'izany hoe fitaterana zany tsy manaja an'izay rafitra napetraka izay ary izay cahier de charge izay sy niavina hoe matoy izy nanaiky anao an'ilay fitaterana zany raha transport rehetra zany dia nanaiky an'izay cahier de charge iny. Donc ny ezaka voalohany atao zany dia ampanajana an'ireo rafitra rehetra ireo cahier de charge sy an'ireo aloha ny mpitatitra rehetrarehetra. Zava-dehibe ihany koa ny fanomezana sehatra azy ireo isokatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho fampandrosoana trany raha ny fanazavana. Manodidina izay fitaterana izay dia misy asa maro ihany koa manodidina ny izay fitaterana izay izay na tonga hoe tokony amena sehatra na mihitsy zany voalohany indrindra aloha azahoan'ireo mpandraraha ao anatin'ny fitaterana zany ampafantatra hoe inona marina ny asa ataony zareo. Dia ao anatin'izany koa betsaka koa ny vahoaka malagasy zany na ny mpanjifa tsy mahalala marina inona marina zany mirakitra ao anatin'izany hoe fitaterana zany. Dia zay zany ny tanjona amin'io salon izay atolotra anareo io ary ao anatiny ihany koa zany no angamba ho ametrahantsika represententsika ny zava-baovao rehetra
zay apetraka mba ampamoderina bebe kokoa amba innovena mihitsy zany ny fitaterana eto a Madagasikara ary amin'ny fotoana io zany no azahoantsika mampiseho an'izany zava-baovao rehetra izany. Handray salon lehibe iraisam-pirenena momba ny fitaterana i Madagasikara amin'ity taona ity izay atao eto Andrenivohitra. Trano efa mahatratra 500 isa no hita ao anatin'izany. Fa mbola maro ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpanamory moto eto Madagasikara, mifantoka manodidina ny vonjovona sy ny lalàna ary mifitsipika mifehy fanamorina moto araka izany ny atrikasa izay nikarakarain'ny Amicale des Motards Gasy Yves Richard. Trangana lozan'ny mpifamoivoizana 770 avy amin'ny moto gross cylindre no voarakitra ny tsoratra. Anivon'ny Gendarmerie Pirenena nanomboka ny fiandohan'ny volana Janoary. Mavesatra ny fahavoazana ho an'ny 700 isan-jatony izany. Ka 220 ohatra ny namony ainy ary 720 naratra mafy. Fanamorina anaty arerahana na tsy fahasalamana. Amamonana fandraisana zava-mahadomelona. Tsy fitandremana tsy fanarahan-dalàna no antony ka nampitombo ny ta. Ankoatra ny fifehezana lalàna mifeny fifamoivoizana amin'ny ankapobeny, misy ny fitsipika fototra tsy azo adonona mialohany hanamorina moto. Rehefa andeha moto ianao miomana enjera. Dikan'izay dia apetrao daholo ny fitaovana rehetra ho fiarovana ny équipement zany amin'ny ankapobeny. Ka na dia ilay olona hoentinao aoriana ara zany rehefa tsy manana an'izay équipement zay, manomboka mikasika sy ny protège isan-karazany dia oka izy tsy hitaingina ny moto. Ataovy ara-dalàna ny fahasalaman'ny moto hoentinao. Aza mieritreritra ianao hoe priorité fa avelao ny priorité ho an'ny mpampiasa lalana hafa. Amin'izay fotoana izay ianao miomana foana isaky ny misy zavatra rehetra na obstacle na karazan-javatra hafa eny amin'ny arabe. Isan'ny nampitombo ny fahafatesana raha sendra loza amin'ny mpifamoivoizana ny tsy fahafehezana ny vonjovony na ny technique de premier secours. Tonga nampatsiahy izany ihany koa ny sampana mpamonjovona nanomboka tamin'ny famerenana ny fametrahana ny balizazy hatramin'ny vonjovony. Ny ratra no ataontsika hoe mahafaty ny olona be indrindra raha tsy voavonjy ao amin'ny latsaky ny 3 minitra ny olona mandeha dia tsy maintsy maty foana ny ankabetsany iny amin'ny 70 isan-jato. Donc zany tsy maintsy apetraka ny garrot na mametraka ny ataontsika hoe passement compressif raha ohatra ka tsy maintsy passement compressif aloha natao. Dia zay amin'izay voniditra ataontsika immobilisation. L'immobilisation zany dia mba hahatonga an'ilay olona tsy hisy sekelina dia tsy mety mobilisena ny faritra zay hita fa hoe tapaka na indrindra ny ao amin'ny colonne vertébrale. Dia eo koa ny fikirakirana ataontsika relevage, fomba hibatahana an'ilay olona fa tsy tonga dia hoe batabataina fotsiny ilay olona. Zay mahatonga antsika misy kabedebely iny tonga amin'ny hôpitaly dia maty ilay olona tonga amin'ny hôpitaly dia tsy tratrany eny. Androany no tontosa tetsy Andranomena ny atrikasa fifamizarana trakefa. Sy torolalana ho an'ireo mpanamory moto manodidina ny 500. Mpikambana anatiny AMG na ny Amicale des Motards Gasy, ny arana tamin'ny Gendarmerie sy ny Polisy Pirenena ary ny sampana mpamonjovony. Farava ny afo avokoa ny 20 isan-jato ny tsenan'ny bazary kely Toamasina vokatry ny firehetana nisy tany an-toerana nisy sabotsy alina teo firehetana izay naharitra adiny 7 sy sasany raha ny fanazavana azo fanadina. Nandravarava ny bazary kely Toamasina ny afo ny alina sabotsy tokony tamin'ny 7 ariva. Vokatra izany maikila avokoa ny 20 isan-jato ny tsena tao an-toerana miaraka amin'ireo etam-barotra tao anatiny raha ny fanazavana azo. Nirehitra faran'izay nanimba faran'izay namotika ny tsena tokoa ny afo tamin'izany fotoan'izany ka teo eo amina 200 no aty anatin'ny bazary kely Esplanade no tena may ny amin'ny bazary ambony eo amina 200 eo. Zany hoe ny 80% ny tsena zany dia azo ambara hoe may daholo. Raha ohatra ka 1700 ny bazary kely Esplanade dia ny 1200 tamin'io zany dia azo ambara fa hoe may daholo. Ny olona sa be dabe ilay olona mametraka entana tao anatin'ny tsena. Ny 7 isan-jaton'ny olona izay mametraka entana tao anatin'ny tsena dia tsy nahazo na iray na tapa-panjaitra aza tagnatin'izany zavatra izany ka dia agnasana ny tompon'andraikitra rehetrarehetra ny manam-pahefana ny olom-panjakana izay olo tsara sitrapoa hanampy raha ohatra ka mahasapa nareo fa volikava mahatratra ny anay mangataka fanampina amin'izay olona malavatany izay. Naharitra adiny 4 ora sasany ny firehetana raha ny fanazavana trany. Tsy voasambany no nisehoany haintrano tahaka izao tao anatin'ity tsena ity. Mitaky ny fahatongavan-tsainy tsirairay indrindra ny tompon'andraikitra manoloana izany ireo mpivarotra
mba hitondrana lamina vaovao ao amin'ny tsena isorona ny fiverimberena ny loza tahaka izao. Ny tena marina samy manana ny plan zany tsirairay ao anatin'ny tsenany dia tokony mba hifanarahana zay zavatra zay. Ianao no mamboatra ny ianao, fa raha misy ny zavatra azo iarahana dia apetraka reo commune le izy fa ho taterana hatramin'ny farany. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny tompon'antoka tamin'izao firehetana izao, saingy tsy maintsy ho hisy ny fanadihadiana ahafana mandray fepetra raha nitatitra azo. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny fifananana fanamorina moto, eo ihany koa mahakasika ny vokatra vojobaika amin'ny lalao nosy any nosy Maurice rehefa avy eo ary. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Milariary miaraka amin'ny amvola tsotra fotsiny alefaso ampeny vidéo fohy momba ny fampiasanao amin'ny vola dia izay manamora fomba figereko ny compte PNI ny fampiasaiko amin'ny vola wallet to bank. Vola épargne ny ampiasaiko milambogna be za miaraka aminanjy afaka mampirina vola afaka mangala za koa misy raha ilako vola tampoka vola yes. Tsotsotra fangalako vola miaraka amin'ny taby HM tsy mila milahatra antsony aho sady amin'ny fotoana rehetra vola milama fiainako. Garantie mahazo vola tamin'ny Western Union ny vola zaraiky fa zahoanao vola amin'ny Western Union rapide malaky tsy mila midéplace téléphone efa pari ok. Ianako alefaso ampy amin'ny page Facebook amin'ny vola ny fampiasanao amin'ny vola jeu vidéo roapolo tsara indrindra dia samy a 100 000 ariary avy aty amin'ny vola. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à baie. Tu sais que les chiens peuvent te détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Before you forgot what this love really meant to you, the words that I sent to you, never got into you, no matter how hard I tried. Des articles vestimentaires à partir de 10 000 arrières, venez visiter notre boutique Tasha Mode, un Tanarine, galerie Le Pouce-Pouce au premier étage, entre Choprette et Leader Press. Avec Tasha Mode, on s'habille autrement. X Cola, le nouveau cocktail intense. Et vous faites quoi quand vous n'êtes pas là? Je vais au travail, je rentre à la maison et c'est tout. Votre vie est encore plus nulle que la mienne. On n'a qu'une vie. Notre devoir est de la vivre le plus intensément possible. Parlez-moi d'un bon souvenir. Quand j'avais entre 3 et 4 ans, j'adorais porter mes petites bottines et mes superbes collants abeilles. Quelle horreur. Vous n'avez jamais tenu à quelque chose plus que tout? Si. Ne me dites pas que vous m'avez rasé les sourcils. Un seul sur deux. Vous êtes libre samedi? N'entrons pas tout de suite. Je voudrais rester l'homme qui est allé assister à un concert avec une jeune femme en robe rouge encore un petit moment. J'avais promis 6 mois à mes parents et c'est ce que je leur ai accordé. On peut pas laisser faire ça. On peut pas changer la nature profonde des gens. Mais alors, à quoi on sert? À les aimer. Je ne veux pas que tu rates toutes les choses qu'une autre personne pourrait t'offrir. Mais je sais que je peux te rendre heureux. Tu veux que je te dise, Clark? Tu es pour ainsi dire la seule chose qui fait que je me réveille le matin.
araky ny hitantsika teo iny dia avantoise indray no ronan-tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Ecool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao dia eo amin'ny lafin'ny kolotsaina manana anjara toerany lehibe eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny omby. Saika entina anehoana fanehoan-javatra rehetra ny omby eto Madagasikara raha ny fanazavana azo. Michela Ranardo. Na fifaliana na fahoriana eo amin'ny kolotsaina malagasy manana ny heviny sy ny lanjany manokana ny omby. Biby iray nosokajiana ireo razambe malagasy ho biby nentina nanehoana ny fihavanana. Omby dia mariky ny fananana, mariky ny toerana eo amin'ny fiarahamonina, mariky fampirina ihany koa fananana omby. Dia ny omby koa nefa tena ilain'ny olona satria ny omby mampifandray ny olona amin'ny razana satria ny omby lova. Ary ny omby lovaina tsy mba hamidy ny omby. Misy fatra eto Madagasikara hoe rehefa maty ny tompony omby dia vonoina ny omby. Nefa marika ny fitohizan'ny fihavanana sy ny firaisana ilay satria ho an'ny velona amin'ny fotoana iananana ny omby dia fampiraisana. Misy fomba atao ohatra hoe raha manao faty-drano ny olona anankiroa dia tsy maintsy mamono omby. Famoran-jaza raha manana atao ilay olona dia mamono omby. Misy maty moa dia vonoina ny omby. Rehefa ninona zany raha sy ampiainan'ny malagasy dia tsy maintsy eo foana ny omby. Raha ny ara-tantara azo lazaina ho maha izy azy na ny identité iray mampiavaka ny kolotsaina malagasy sy ny omby raha ny fanazavana hatrany. Identité maha izy azy ny mariky ny maha malagasy ihany ny omby. Raha ohatra hoe rehefa tonga miverina ny fanaovam-tena zao dia nanana vola malagasy sarina omby ny eo amin'ny ariary malagasy vomanompa infroise omby ny zavatra ny volatsy namono vola mariky ny fiandrianana hoe firenena manana fiandrianana firenena anankiray matoa manana vola petaka eo ny omby. Tsy ahivina tamin'ny fitondra lambo no nametana ny anaran'ny omby teto Madagasikara. Fa lafy mavao hafa kosa indray dia ho tanterana ny faraika amin'ny telopolo ny volana aogositra eny arivo mamy ny FTA 2024 fifananana fanamorinana moto ao anatin'ny alaviran-dalana 700 sy 800 metatra. Yves Richard. Ny faraika amin'ny telopolo ny volana aogositra zao no tanterana eny amin'ny pista Bataka arivony mamy ny fifananana manamory motona ny FTA 2024 Yarank Zinov créateur d'impact sy ny fédération na malagasy motocyclisme ary ny ligue na Nalamangy eo amin'ity taranjy ity. Alaviran-dalana 700 sy 800 metatra no ifananana ka ireo moto anatin'ny sokajy vaventy na ny grosse cylindre no ifanandrina amin'izany. Izy ity zany dia run ligne droite sur 400 mètres sy 600 mètres mandray anjara amin'izay zany moto be rehetrarehetra ao ny roadster sportive maxi scooter ny trail ary mbola misy catégorie chauffeur dia drag scoot izay atao hoe scooter modifié spécialement ho an'le course en ligne droite zany. Amin'ny mafifananana goavana ny FTA 2024 sy ho fanentanana ny mpanamory sy mpankafy moto anaraka ny lalàna ho fisorohana ny loza misy ny fipetratakina mandritra ny fifaninanana. Ny obligatoire moa zany ny casque, ny blouson cuir, ny gant, ny genouillère ary ny les bottes zany sisa no mampisalasalanay. Mbola ho ekinay zany rangers aloha amin'ny titony ity dia amin'ny taona manaraka tsy maintsy bottes homologué anaovana course na moto. Ny herinandro avy zao no isokatra ny fisoratana anarana ao arian'ny fivoahan'ny fitsipika ara-teknika ife ity FTA 2024 ity. Fandroany tokony tamin'ny 5 ora ariva eo amin'ny laharana fahaefatra no laharana vonjimaika misy an'i Madagasikara ary medaly 7 no azontsika amin'izany 3 amin'ireo volamena. Misy laharana Arizona sy Marzona. Teo amin'ny taranja football ny saraka samy tsy nisy ny tokony fionana teo amin'ny Madagasikara sy Seychelles amin'ny ankapobeny nanana endri-dalao tsara isika malagasy ary nanao fanafiana maro 5 tsy nisy nivadika ho isa mihitsy izany. Tonga nanotrona ny bare ny malagasy maro monina ny Maurice ary nitondra fanomanana goavana. Nahazo penalty ny bare de Madagasikara teo amin'ny 12 minitra tsy iravan'ny fidirana faharoa. Tsy tafiditra Xavier izany izay nifanandrivy tamin'ny mpiandry Tsadobi an'ireo Seychellois. Zava-be fa manana penalty tsika avantage tsy vonoina bakeo izy tsotra be. Izahay nanao briefing nefa fantatra hoe izy amin'ny première toureur.
efa fantatra izy hoe izy ny tokony andaka an'ilay penalty tokony rinôla izy a fa le ankizy tsy mandray an'ilay izy fa tonga dia manova fotsiny tsika Xavier mihitsy mipandaka penalty anay tsika Xavier ilay izy sanatria hoe resaka joueur baolina tokony 3 points ohatra zay zao zany tsy mety miady mafy amin'ny moresy amin'ny ankapobeny tsy ekipa ohatran'iny tokony anao match nul amintsika nareo ngamba nahita tao fa tsika nanana temps fort fa zay le football rehefa tsy miconcrétiser anao a dia miafara amin'iny zay le izy raha ny attaque teo raha ny attaque teny tsika ny hoe nanana attaque be lehibe fa tsy vonoiny le boikely le baolina mbola tsy resy mbola tsy resy tsika mbola tsy mihitsy antsika zay ny anaovana n'ity football ity tsy maintsy mieza ny alatsinainy 2 jolay no ifandona amin'ny Maurice mpampiatrano isika ary mila mandresy azy ireo raha te hanohy ny fifananana ny Barret de Madagascar hanovy ireo mpilalao tanteraka ny mpanazatra rorô raha ny fanazavana azo teo amin'ny taranja lomano kosa indray saika nanjakan'ireo Mauriciana sy ireo Réunionnais ireo mpilomano malagasy olana raha ny fanazavana tsy fahampiny ny fanazara-tena tany amin'ny larina fahatelo no nahitany ilay mpilomano malagasy mila ravinahitra ny Frantsa Elodie Razafy Marie teo amin'ny sokajy vehivavy nefa tsy nivadika ho medaly ihany koa izany. Vokatra moa zany tsara satria be dia be no record personnel ny record national mbola tsisy fa vaina eo koa ny erreur kely madinidinika ataon'ny ankizy. Isan'ireo lalao nataon'ny ekipa malagasy ihany koa ny taranja basketball. Tsara fanombohana ny sokajy lehilahy malagasy amin'izay taranja izay. Ny andro voalohany teo amin'ny fifaninanana omaly. Teo amin'ny ampaham-potoana faharoa dia efa nitarika tamin'ny isa 7-30 no 12 isika malagasy. Tsara fanomanantena isika raha ny fanazavan'ny mpanazatra. Ny basket aloha tonga dia teneniko hoe ny azo an'ilay médaille d'or zay efa ela tsy azontsika. Ela ny ndrasana n'iny satria ny siseloana mpatahotra ihany noho ny hoe fisian'ilay mpilalao professionnel na mpilalao any France zany dia miezahana ihany zany nanomana tanteraka ny match voalohany satria iny dia anisan'ny match anankiray zay important indrindra ao anatin'le poule atsika zany ankoatran'ny La Réunion zay ataontsika taloha nafinaritra satria afaka nampilalao an'ny rehetra zany hoe ny voazara zany resaka hoe fatigue sy zany ny joueur koa tafiditra tsara be ohatra basket sarotra satria rehefa mety ny atao mety koa fa tsara ho fantatra fotsiny dia hoe niomantsika ao amin'ity be dia be ny stage natao ny joueur eo koa vonona zay mahatsiaro hoe tokony ho azontsika ny médaille d'or. Eo amin'ny larana fahaefatra kosa no larana vonjy maika misy any Madagasikara amin'izao mana medaly volamena miisa 3, volafotsy miisa 4 ary varana miisa 2. Zany hoe medaly miisa 5 androany 20 jolay tamin'ny 5:10. Tamin'ny alalan'ny Rosina sokajy haltérophiline nahazoana ny medaly volamena miisa 3, tennis de table ny medaly volafotsy miisa 4 ary cyclisme sy tennis de table hatrany ny varana miisa 2. Ho taterina aminao eto amin'ny fampahalam-baovao hatrany moa ny fizotry ny lalao rehetra ny Maurice mandritra izao lalao nosy izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Hong Kong androany alahady anarivony ireo mpanao fihetsiketsehana manohatra ny gouvernement miaraka ny Pékin. Efa herinandro 7 sesy zao nisy ny fidinana an-dalambe nisy tany an-toerany fanadina. Mbola mitony fihetsiketsehana any Hong Kong herinandro 7 sesy no nisy ny crise politika any an-toerana izay efa nanomboka tamin'ny 9 volana jona lasa teo. Ny fitsipahana momba ny lalàna ny extradiction ho an'ny Chine nitarika ny krizy lalàna izay efa niantona aloha hatreto na izany azy mihitatra ny fitakiana isan'ny takiana ireo mpanao fihetsiketsehana ny resaka demokratika sy ny fahalalàna indrindra ny fahalalàna maneho hevitra sy ny fahaleovantenan'ny fitsarana. Nisy hatrany ihany koa ny fifandonana amin'ireo mpitandro ny filaminana nisy ireo londoa ampisorona amin'ireo mpanao fihetsiketsehana no sambory ny mpitandro ny filaminana ary nanamafy ihany koa ny Pékin fa manohana ireo mpitandro ny filaminana izy ireo. Omaly anarivony ihany koa ny nidina an-dalambe manohana ny mpitandro ny filaminana sy gouvernement miaraka amin'ny Pékin. Mpitandro ny filaminana izay hiara ny fahatezeran'ireo mpanohitra ny gouvernement noho izy ireo lazaina fa mandray baiko avy any Pékin. Tezena marina vaovao tamin'ity alina ity ankasiany ianao nanaraka izany soavamanitra dia velao amin'ny fotôly tompoko.
Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.